Fahameraba-ntsika tsairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity maraina ny atalata ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tompon'andro indray. Misaotra anao koa izay manjohy sy manaraka mandrakariva izao fandaharan'izao. Ny irina dia hitondra soa anao mandrakariva ary koa hotahiny tompo mandrakarivana ianao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola veam-pisaoranao izahay satria mbola nomenao ny tsara indrindra, ny soa indrindra indray amin'ity anio ity. Dia ny fofinaina mahavela izay avy aminao. Misaotra anao ihany koa izay miaro anay amin'ny ratsy rehetra ary misaotra anao fa misy matoky izahay fa anao zavatra mahagaga ho anay andritra an'ity tontolo andro sy ity herinandro ity ianao. Anizay ny teninao izay ankehitriny mangataka aminao mba hamela amin'ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary koa hiteny manoloana anay anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpamonjy be fitiavana. Mpamonjy be fitiavana. Nalaina amin'ny Apokalipsy 5:1-12 manao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Hatramin'ny farany dia tsy milefitra tamin'ny fahavalo mampahory Kristy na dia tao amin'ny fijaliana mangidy indrindra azy. Nanodidina ny zanak'Andriamanitra ny tafiky ny anjely ratsy ary ny anjely masina kosa tsy navela hiditra hanohitra amin'ny fahavalo izay maneso sy miteny ratsy azy. Tao anatin'izany ora manjombona mahatsiravina izany raha ny afina taminy tavan'ny rainy ka nanodidina azy ny tafiky ny anjely ratsy ary ny tanvesatra taminy fahotan'izao tontolo izao no nahaloa-bola na azomana hoe Andriamanitra na ahoana no dia nahafohy ahy ianao. Tsy azo ampitahaina amin'ny fahorian'ny zanak'Andriamanitra ny fahafatesan'ireo martiora. Mila mandinika lalina ny amin'ny fomba mivelatra kokoa ny fiainana sy ny fahoriana ary ny fahafatesan'ny zanaka amin'ny lalan'Andriamanitra isika. Rehefa takatra araka ny tokony ho izy io fisoloana io dia ny tsapa dia tsapako sy ho tsapanao ny vidiny izay tsy manampetra na navotana ny fanahin'ny olona. Manjary tsy misy vidiny avokoa ny zavatra rehetra raha mihoatra amin'ny fiainana mandrakizay. Natao tsinitsinina loatra nefa ny torohevitry mpamonjy be fitiavana. Fiatsaram-belatsy mamitaka, fitiavan-tena sy tombotsoa, fitsiritana feno lolopo ary filan-dratsy no namen'ny fon'ny maro ka tsy nisy toeran'i Kristy. Tafy hazavana sy voninahitra izy ary voadidin'ireo anjeliny lanitra maro be izay miandry fotsiny hanatanteraka ny baikony. Kanefa tonga olombelona tahaka antsika izy ary niara-nonina tamin'ny mpanota izay mety maty. Tsy hainy teny ambara izany fitiavana izany ary tsy takatry ny saina akory ara ny mahatanteraka azy. Lehibe ny zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tokony hamelombelona, hanandratra ary hambaba ny fanahintsika ny fisaintsaina ny fitiavana ny ray sy ny zanaka ny taranak'olombelona. Mila mianatra maneho an'io fitiavana tsy takatry ny sain'io araka izay tokony atao ny mpanaradian'i Kristy mialoha ny arahany amin'ny voavonjy rehetra na hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra. Ny irina indrindra dia ho isan'ny ankalaza tahaka an'izany ianao ary alalino isan'andro fa tena lalipaka ary tsy ho tsapantsika mihitsy ny vidiny izay tsy manampetra ny nanavotana ny fanahintsika. Tsy mba voavidy ny zavatra hita maso na ny zavatra mety ho azo eritreretan'ny saina fa lehibe dia lehibe tokoa satria ny raha ny zanak'ondry, ny raha n'ilay mpanjaka, ny raha n'ilay nanao an'izao rehetrarehetra izao no nalatsaka noho ny amintsika olombelona izay tena mbola bitika indrindra mihoatra ny zavatra rehetra noarin'Andriamanitra kanefa ilay tena tiany indrindra. Dia izany teny izany anie atonga famelombelomana ny fanahinao amin'izao maraina izao. Ilay mpamonjy be fitiavana tianao, ny hafa mankala anao aza
raisina ho alahelo be zany, fa raiso fa lehibe lavitra ny fitiavan'ny ray, mihoatra no ny fitiavan'ny hafa na ny fankalan'ny hafanao. Amen. Andriamanitra tsara indriazin'andro mbola misaotra anao zay no iza miteninao izany, izay mampatsiahy anay tokoa fa lehibe tokoa ianao, lehibe noho izany ny sorana nataonao anay, ary lehibe koa ny fitiavanao anay. Dia mitoera ao aminay mandrakariva Tompo, ary aoka ianao rery no hoandry ankinan'ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sarviaro